Nanao ranty tao amin'ny pejy ny filoha teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina niarahaba ny vahoaka malagasy amin'izao fiantombohan'ny taona 2024 zao izy. Fantatro sy tsapako hoe izy ny tebiteby ary ny ahiahy iainany tsirairay avy. Mahatsiaro manokana anareo aho ary tsarovy mandrakariva fa tsy rery ianareo. Manoloana ireny zavantranga volana vitsy lasa izay tao anatin'ny ireny fitakina sy korontana ireny dia nisafidy ny sintaka sy angina aho hoy izy tao anatin'ny pejiny. Nambarany fa fandefirana sy ny fahendrena no nibaiko azy mba hisorohana ny fifandonana ny ramandriaka ary ny fampitehana. Ankehitriny dia tsy fotoana mafazana fankahalana na hanaovana herisetra intsony izao ka manentana isika rehetra aho isafidy ny lalan'ny fihavanana, ny lalan'ny fitonina fa tsy ny lalan'ny fankahalana sy ny fifandrafina. Ny faniriko dia mba ho taona hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo sy ny tokantrano tsirairay avy ity taona vaovao ity raha ny rantina taona ity Andriamatoa filoha teo aloha ity hatrany tao anatin'ny pejiny. Tonga nijery any Alain Andriamseza tetsy fiadanana ireo mpiray fikambanana aminy ao amin'ny tafita ny androny omaly alakamisy voalohany janoary 2024. Raha tsy ahivina dia nosamborina zandary tany mahabo ity mpanao politika ity ny androny 3 Desambra 2024 ary nentina niakatra avy hatrany tany Andrenivohitra mba hanaovana fanadihadiana eny amin'ny tobiny zandary eny fiadanana. Samborana ny président Alain Andriamseza izay ao anatin'ny fikambanana tafita dia tsy hainay tsy ho avy eto mba ampisehovanay ny fiarahana amin'ny zavatra toy izao. Ny zava-misy dia tsotra, nisy ny fisamborana tany Tamatavy dia nentina niakatra teto Antananarivo izy ary ato Fedanana izy zany amin'izao ora hitenenantsika izao. Milamina tsara izy araka ny vaovao izay ankizy nalefa mitondra sakafo sy kidoro atorina. Ity mba hafatra ho an'ny président colonel Mikael Randriny ireny. Monsieur le Président, nitondra ohatran'ny pralahy ianareo, nifampitondra ohatran'ny pralahy. Isika samy malagasy izahay tsy mitady korotana, tsy mitady zavatra hafa fa zao alao mifampiresaka satria politika le resaka. Dikan'izany tsika samy malagasy mbola lavitra ny lalana amoahana ny firenena ity dia alao atambatra ny hery fa tsisy antony mbola iverenana amin'ny fampisamborana toy izao. Koa dia miangavy anao zay Monsieur le Président mba avoay izy satria samy malagasy tsika ary nareo fampitondra ohatran'ny pralahy dia tsy hitako ny olana amin'izay zavatra zay. Makasitraka anao indrindra Andriamatoa filoha fa zay tsy mitady korotana. Makasitraka tompoko. Andriamatoa sy teny randriana soloniako ilay filohany anterimeram-pirenena moa dia manao etsika goavana ny tanjona dia tokana hampamirapiratra tanteraka ny tanànan'ny Toliara. Nanatanteraka sy nanao ny asa fanadiovana moa izy ireo ary nanala ireo fako mivangongo teny amin'ny fahitra maro. Madio tanteraka moa ireo toerana any Toliara nandritra ny andro vitsivitsy izay. Ary nambarany fa mbola mitohatrany ny asa mandra-pahadiovana tanteraka ny tanàna manontolo. Ny zavatra malaza any ivelany kosa dia tsy mahazo miditra any Malisy Burkina ny teratany Amerikanina. Mamalibontana ny Amerikanina i Malisy Burkina Faso tsy mahazo miditra ao amin'ny ireo firenena ireo ny Amerikanina ho vali ny fandrarana izay nataon'ny filohan'ny pirenena Donald Trump ny firenena maro izay tsy mahazo visa miditra any Etazonia. Izany no antsoina hoe principe de réciproque hoy ny mpitondra any Malisy Burkina Faso. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halaviana ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.